Fanana sy fanampiana ireo tsanasa mba hanana antom-pivelomana mendrika no tanjon'ny CFRH etsy tsara lalàna azo ambara zany fa mamaly ny etaetan'ireo tsanasa ny zava-baovao izay atolony. Entina hanampiana ireo tsanasa amin'izao vanim-potoana izao dia hikarakara hetsika iray ahafahana manome fiofanana manokana ireo tsanasa ny fitoerana mampiofana amin'ny fitantanana ny mpiasana ny CFRH etsy tsara lalàna. Nambaran'ireo mpikarakara fa noho ny habetsahan'ireo tanora indrindra izay tapidalakalia amin'ny fitadiavana asa no isany nandrisika azy ireo hanao ny hetsika. Ny hetsika ataonay zany dia miompana indrindra amin'ny fitadiavana vahaolana miaraka amin'ireo olona tsy manana asa manerana ny nosy. Manomboka eto amin'ny région Analamanga zany aloha ny anovana ny hetsika dia avy eo hipakany amin'ny région Roanvoholo. Efa manana eritreritra ihany zahay kanefa niaraka ny nambarako teo zany hoe hiaraka hikatsaka vahaolana miaraka isika. Tiako lazaina zany dia hoe ny hevitra terabary dia samy amosaka ny heviny ny tsirairay fa izahay aloha ao anatin'izay rehetraizay dia efa hisy encadrement ataonay ho an'ireo mpitady asa. Fitadiavam-bahaolana sy fikaonan-doha miaraka amin'ireo tafiditra ao anatin'ireo olona tsy manana antom-pivelomana intsony arak'izany no ketrehan'ny CFRH. Ny hetsika voalohany atao zany dia rahampitso asabotsy ao amin'ny akany ray mamonjy juste eo ampitan'ny FJKM Parabe famonjena amin'ny 3 ora tolakandro le izy. Ny toerana moa dia voafetra ho 500 ambizato nefa zao tsika miteny zao efa 500 sy 100 zany ny olona soratra anarana ka eto zany dia tsy maintsy manao hetsika faharoa malakilaky izahay mba ahafahanay koa mampiditra n'ireo izay tsy tafiditra amin'izao hetsika ataonay voalohany zao. Manao fidirana. Ny fidirana zany dia maimaimpona satria izy ity dia hetsika natao ampitiavana ary mba ahafahana mitondra ny anjara brika ho amin'ny fampandrosoana ny firenena ary tianay koa zany mampahafantatra etona fa tianay sady irinay ireo izay malala-tanana amin'ny hevitra amin'ny zavatra maro samihafa indrindra ireo fitondram-panjakana mba hanome tanana anay satria mino zahay fa nitaotrano tsy efa nirery ary ny akanga maro tsy vakinamboa mitabe tsy lany mamo isika rehetra zao dia afaka samy mitondra ny anjara briky daholo ka ahafahantsika manorona zavatra lehibe ho an'ity firenena ity indrindra ho an'ireo izay tsy manana asa izay sapako mihitsy ankehitriny fa tsy misy mpiasa dia tsy misy tena mahatsiaro an'izy ireo. Misy ny fiaraha-miasa maro miaraka amin'ny ministeran'ny asa sy ny ministeran'ny fampianarana ambony ary koa ny ofisy misahana ny asa sy ny fampiofanana izay hanampy ny CFRH amin'ny hetsika izay karakarain'izy ireo.